Androany ahy resaka lohahevitra anankiray izay mety mamatotra mampahory ny sain'ny sasatsasany amintsika, mety tsy maro fa vitsivitsy. Tsika moa ny tanjona eto amin'ity pejy ity tsy ny hanome ny fahafahampon'ny olona rehetra aloha dia tsindriana tsara zay. Ty pejy ity zany tsy ohatrana ny olona rehetra hoe akasika olona faran'izay maro, fa ty pejy ity ary au contraire mikatsaka ny cibler sujet na olana izay mety mamatotra olona vitsy fa mijaly izy. Ka ray am'ireny resaka voady, hoe nanao voady dia ahoana manenjika azy ny eritreriny hoe tsy voatazona ny voady. Le voady resahana eto zany azavaiko kely. Misy rangahy anankiray kristianina koa izy nisy fotoana zay nanao étude biblique dia niresaka zay. Dia rehefa niresaka zay dia ohatry hoe zaho izy misy zavatra manenjika ny saiko hatrizay hatramin'izao amataonany maro. Inona ho any problemanao? Problemako izy dia nitantara teo ny parcours de vie izy zany dia tamin'ny fahatandroany izy nanao voady hoe mba ho lasa religieuse. Zany hoe ho frère samby ho père izy tamin'izany, lasa protestant moa taty aoriana. Avy eo nefa ao izy se convertir ho protestant. Zany hoe lasa protestant izy. Et qui dit protestant tsy religieuse en protestant fa hoe pasteur nefa zaho izy tsy manana vocation na pasteur fa olona tsotra. Dia donc izy lasa nanambady. Dia efa miteraka efa mananjanaka lehibe. Dia misy fotoana izy manenjika ny eritreritra amin'io hoe za ohatrany ampitahoriny devoly izy zany. Hoe zaho izy tsy mandra ny saiko hoe ianao nanao voady tamin'Andriamanitra, nanao religieuse nefa ianao tia lasa manambady ary miteraka. Dia lasa manao remise en question be aho izy. Ka ahoana no ataoko izy meloko avy aho eo anaty an'Andriamanitra. Eo indrindra le izy misy teny eo amin'ny Matthieu 5:7-8 aoka ny teninareo eny dia eny, tsia dia tsia, fa ny mihoatra noho izany na ankoatr'izany dia avy amin'ilay ratsy. Tsy ny voady, tsy ny voady na ny teny izay niteneninao no ambony fa ny contenu. Tanareo Andriamanitra zao niteny tamin'ny zanak'Israely hoe ity fireneny ity dia manaja amin'ny olony fa ny fony dia lavitra. Zany hoe nanao fitenenana izy hoe vahoaka an'Andriamanitra, nanao fanekena hoe an'Andriamanitra fa ny fony lavitra. Donc tsy mikaonty ilay fanarahany ny lalàna sy ny fanajany ilay voady, nefa izy manohitra an'Andriamanitra ny fony. Averiko, izy zany tena mahaja an'ilay voady. Zany hoe tsy mijanona amin'ilay fanekena. Saingy ny fony lavitra an'Andriamanitra, donc hozy Andriamanitra tsy misy valeur, tsy valable eo anatin'Andriamanitra ny fanajan'ilay voady ambava satria ny fony lavitra an'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy ao anatin'ny atao religion du paraître na superficiel fa ao anatin'ny atao foi de l'essentiel any anaty. Noho zany niresaka tamin'io rangahy io hoe ny zava-dehibe de hoe tianao ny vady aman-janakao ary tena atotonao ary manompo an'Andriamanitra ianao, izay no jeren'Andriamanitra no ianao ny teny hoe za hanao religieuse. Io mitovy amin'ilay hoe misy manana ondry latsaka anaty fatsakana va Jesosy ka tsy andeha hakan'io na dia andro sabata aza. Zany hoe efa nekena teo anatrehan'ny fiarahamonina fa hoe andro sabata tsy azo anaovana na inona na inona. Fa eto ny aina no ambony, ny aina no enjeu, ny fitiavana zany. Ny fitiavana ambony noho ny voady. Ka na dia efa ny voady aza hoe andro sabata tsy mahazo anaovana asa dia tsy mampaninona amin' Jesosy, tsy ndreko tsara amin' Jesosy, ny mandigana an'izay voady ny andro sabata zay fa handeha haka ny ondry io satria nahoana? Ny enjeu raha maty ao anatin'io filavaka fatsakana io ondry io dia potika le fatsakana ary tsy azo sotroina intsony dia condamné le tanàna ray amanontolo. Dia imagineo hoe any Palestina tany sarodrano ohatrany any Androy dia noho ny voady, zareo fa resaka ridicule lasa idiot amin'izay fotoana zay le fivavahana. Zay le mahatonga antsika enjehany olona idiot hoe satria ve anao nanao voady hoe tsy maintsy mivavaka isaka sabata dia na isy ho faty aza dia avelao ho faty eo ny olona fa za tsy maintsy manaja ny voadiko. Donc le voady amin'izay fotoana zay lasa mamono. Donc raha voady mamono tsy mipetraka amin'ny toerany intsony le izy. Zay ny antony nametrahany hoe aoka ny teninareo hoe ny eny tadiavin'Andriamanitra fa tsy mitady zavatra ankoatrany. Ary zay mahatonga azy nanafatra amin'ny soratra masina hoe aza manao voady eo anatrehan'Andriamanitra satria isika ihany ny fatoran'ny conscience tsy Andriamanitra no mamatotra antsika voady fa ny conscience tsika. Donc zany ny zava-dehibe dia hoe raha jereo zao Lutera, Martin Lutera nanao voady farany satria izy moka moanina
ary fantatrareo fa tsy tokony tsy mahazo manambady izy satria fa nanao voady. Or nanambady Martin Luther. Ary en plus tsy vitany hoe nanambady izy fa fantatrareo ny vadiny religieuse. Zany hoe c'est une gaffe, zany hoe fahotana mahafaty zany amin'ny lalàna ny congrégation lay fiangonana nisy azy teo aloha. Fa nanao fampianarana mihitsy Martin Luther hoe tsy ny voady no ambony fa ny finoana ary ny fitiavana, ny finoana io de voiziny fitiavana. Donc ozy izy Luther tsy manenjika ny eritreritro nanambady an'ity vehivavy religieuse izay efa vita voady farany ity. Zany hoe isika zany fatrapanaja an'ilay resaka lalàna hoe voady farany nefany tsisy ninona tsony ao. Ny mampanakery, ny mahavalabla ny voady zay ataonao de satria mipetraka misy zavatra arovany eo. Inona no arovan'le voady? De le fitiavana sy fisanjovana ny aina. Donc ohatra zao ny dokotera zao nanao le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate tsy no le serment amaserment azy no masacré azy fa no ny fiarovana ny ain'ny olona. Donc sacré le izy satria misy ain'olona en jeu ao. Donc tsy ilay voady no ambony fa ilay fitiavana. No zany ho atsika zay mety hoe manenjika ny eritreretintsika za efa nanao voady, efa nanao fanekena sisa nefany efa tsy ao anatinao tsony ohatra amin'ny asa fanompona. Efa nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra hanompo azy amin'ny sehatry ny ataontsika hoe pasteur, dekona, mpiandry. Nefa enao manao an'le asa efa manao an'le asa tsy fidiny sisa. Za tena mampirisika, za pasteur misy anteny rehefa tsy fidiny sisa anaovanareo le asa fanompona de ajanony. Tsy tahotra voady no hanompontsika an'Andriamanitra fa fitiavana an'Andriamanitra. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary fananao rehetra. Donc mbola misy olona mety manana lazonady, misy olona tena mahavita hatramin'ny fara fofonainy fa tsy ao tsony ny fony fa no le voady. De nareo ve mieritreritra fa vertueux zany olo zany? De nareo ve mieritreritra fa mpanompon'Andriamanitra zany? Non, manompo an'Andriamanitra no mitahotra sao de voavango, no mitahotra sao de mahazo daroka, no mitahotra sao de mahazo ozina, fa tsy manompo an'Andriamanitra no fitiavana. Andriamanitra tsy mila manompo azy noho ny voady, fa Andriamanitra mitady ny olona hanompo azy noho ny fitiavana azy. Ka raha tsy fitiavana no anaovanao zavatra anankiray fa noho ny voady de fahotana zany. Fahotana zany zay le hoe eny no ilain'Andriamanitra ny eninao. Le eninao eny vokatry ny fitiavana fa tsy eny vokatry ny voady. Avao tsara, eny vokatry ny fitiavana fa tsy eny vokatry ny voady. De tahaka izay daholo ny zay heverinao voady rehetrarehetra, tsy le voady en tant que tel no important fa le contenu an'le voady. Inona le contenu fitiavana? Le voady fitiavana. Rehefa tsy ao tsony fitiavana, pokaty, inona moa zany ilana an'le voady? Tsisy dikany, mamita tena ary mieritreritra ianao fa hoe mahazo bonus ao anatrehan'Andriamanitra kanjo vao maika ianao aza diso eo anatrehany. Zay ary de aoka ho afaka tsy ho andevozany zany, tsy ho tratran'ny culpabilité zany tsony isika. Sametain'Andriamanitra tompoko.